Ny momana andreo matoa marika ara-valomanana dia tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritry ny fihaonan'ny mpitondra sy ny mpiara-miasa amin'ny Madagasikara ao anatin'ny groupe international de soutien de Madagascar na ny GISEM. Fihaonana izay ho tanterahana ao amin'ny Carlton Nosy ny alatsinainy ho avy izao. Izay ny mahakasika ny raharaha ara-valomanana fa andeha hivadika pejy mbombo hafa tanteraka isika dia ny mahakasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Efa samy miomana amin'ny fiatrihana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny hery politika rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Andeha ho fantaritsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny fiomanan'ireo nivony antokona vondrona izay heverina ho isan'ny matanjaka ao anatin'izany fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izany. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hery politika telo no nilaza fa hanotrika kandida manerana ny komina samihafa eto Madagasikara ary mieritreritra ny ahazo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina maro. Ny antoko TIM, ny hery vaovaon'i Madagasikara ary ny vondrona politika Armada na ny Alliance républicaine pour Madagascar. Samy manana ny fomba entina hiatrehana ny fifidianana ary hisafidianana ny kandida hitondra ny lokony ireo hery politika telo ireo. Ho an'ny hery vaovaon'i Madagasikara manokana, fifidianana voalohany hatrehany antoko miaradia amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ho totsaina ny 1 Jolay 2024. Ity antoko ity izay niforona ny taona 2024 ary efa misandrahaka amin'ny distrika samihafa eto amin'ny Nosy. Ny filoha nasionaly ny HVM izay nanamafy ny zoma teo fa fifidianana lehibe no hatrehana amin'ny volana Jolay. Andatsaka kandida hitondra ny lokony antoko HVM manerana ny komina Antananarivo renivohitra sy ambanivohitra eto Madagasikara izy ireo. Andatsaka ny kandida ny HVM manerana ny komina rehetrarehetra Madagasikara, mety misy arahana amin'olo-kafa le izy fa ny HVM aloha dia andatsaka eran'ny Madagasikara na tanàn-dehibe io na ambanivohitra io dia efa vonona amin'izany zahay. Samba manana stratégie moa misy nefa mampiseho azy zay dia miomana ato anatiny ary miparitaka eran'ny Madagasikara ny olona amin'izao fotoana izao fa resy lahatra amin'ireo resy lahatra fa hiaraka amin'ny antoko. Misokatra tena ho an'ny rehetrarehetra le izy dia aleo ny vahoaka no misafidy zay maharesy lahatra zany no azo toerana misy kokoa dia ny HVM dia miambo an'izany fa tsy hoe miambo fotsiny fa tsy miasa izy ao anatin'izany miaraka amin'izay olona ta hiaraka aminy izy fa dia mametraka tanjona ambony be ny HVM. Efa fantatra fa tsy vola teneniko. Ny anay aloha dia izay olona resy lahatra miaraka aminay mety hoe fa mpikamba anatin'ny HVM le izy. Zay ny ray zay ny mahafinaritra anay indrindra. Raha zao izy mbola tsy mpikambana nefa fieritreretinay fa manana reziky eo amin'ilay tanàna zay misy azy dia zay ananjaray mandresy lahatra azy hoe andao ianao atolotry ny HVM ho kandida ny HVM. Zay zany le anankiroa zay. Mety hoe mbola tsy anatin'ny fikambana anatin'ny antoko politika anay izy, mety anatina société civile izy, mety olona tsy manao politika akory izy, fa anjaranay amin'izay fotoana zay mijery satria zay mba jerenay hoe mba tia olona eritreretiny ity ve ny olona azo olantoka eto amin'ny fiarahamonina. Tsy sûr 100% zany io fa mba mijery ianao zany hoe manahoana ity olona ity mitovitovy hevitra aminao ve le olona io afaka mifanaraka-hevitra aminao ve olona io amin'ny fampandrosoana ny komina misy azy dia zay no entina mandresy lahatra an'le olona arak'izay azo atao satria zay le mahafisako hoe ny HVM dia anohana ny olona zay HVM zany hoe mitondra ny lokony HVM. Nilaza ihany koa fa vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny antoko tiako Madagasikara. Naseho ny mpikambana ao anatin'ity antoko ity izay fahavononana hiatrika fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay nandritra ny lanonana manokana ny tanterahana tiela teny amin'ny Carlton Nosy izay natrehan'ny filoha-mpanorona ny antoko TIM Marc Ravalomanana. Ny TIM izay mbola manohy ny fifantenana ny kandida atolotra ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Andatsaka izay alohany hoe zahana hotratra ny komina rehetrarehetra satria ny TIM dia manana olona ny distrika tsirairay avy. Raha tokony izo komina rehetra eto Madagasikara zany dia isy mpifaninana alatsaky ny antoko tiako Madagasikara ametraka fampandrosoana eny amin'ny fototra dia ny komina sy ny fokontany zany. Eraky Madagasikara zany dia isy kandida mbola tsy fantatra amin'izao tika amin'ny teny zao iza ny tena ho kandida naiza satria eo ampanaovana n'le fandiniana le kandida zay satria raha fantarareo tsara dia ny tenina voaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara dia hoe mety misy olona tiany olona fa le olona afaka anasoa sy tondra fampandrosoana malaky eny amin'ny fokontany eny amin'ny komina zany no ezana ho atolotra ary ho atao zay ahalany azy ka eo ampijerevana an'ireny zay
mino fa 3 andro mialohan'ny fandatsahana farany ny candidat no fantatra soatototra ireo oleo raha ny vinavinana ataon'ny filohan'ny atokoteko Madagasikara. Ny Armada izay vondronan'ny Mapar, ny antoko maitso asy ny Madagasikara, ny VPM MMM iaraka isika ary ny antoko avana ARD dia mikendry ihany koa ny azahoana toerana betsaka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Efa nisedra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka tamin'ny Desambra 2022 ny ao anatin'ny Armada ary fifanarahana no andatsahan'izy ireo kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay totsaina ny 3 Jolay ho avy izao. Ny malagasy miaramila moa araka ny efa lazan'ombenibeny tao ao dia tsy handeha irery izy amin'ny manoko zao amin'ny fifidianana zitranga eto amin'ny tany sy firenena fa miarady zany ary mifambiantanana amin'ireo le atoko efatra izay nivoaka amin'ny fifidianana farany teo dia ny havana ARD zany nya Dr Robinson, ny Mapara, ny Andro Rajoelina, ny atoko maitso miaraka amin'ny Madame Sara Rabiaso ary ny iaraksika amin'ny Camille Vital. Zay aloha zany tsara apetraka mazava sy fanarahana zany tao napetraka amin'ireo hoe eo amin'ny fametrahana an'ireo lay olomben'ny tanàna manomboka zao zany sy ireo mpanolotsaina dia isy fanarahana zay atao. Fanarahana dia ny hoe any amin'ny faritra zay mahavonona ny atoko malagasy miaramiainga ohatra dia ny atoko malagasy miaramiainga no mitarika. Ankoatr'ireo politika telo ireo tsy azo tsinotsiniavana ihany koa ny toeran'ny tsy miankina ary ny antoko hafa izay manana solombavam-bahoaka ao anatiny anteny miaram-pirenena mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina.